Fahameraba-tsika tsirairay avindray tratra ity sabata maraina fa 3 volana May ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao maray mbaovao izao indray an'ity amin'ny sabata ity ary irina mba hitony fitahina azo milan-kely kafe nohony koa isika tsirairay avy alohan'ny deratsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika ry Tompoandriamanitra eo misaotra anao izahay satria mbola nomenao an'izao maraina izao indray misaotra anao ihany koa niaro anay amin'ny ratsy rehetra misaotra anao Tompo izay momanay hatrany ary mampahery anay mangataka aminao izay mba hiasany fanahinao masina ka ireo rehetra tsy avy aminao ane hiala fa ambileo fahatsoram-po ambileo fitiavana ambileo faharetana anao ary ihany koa ahafahanay mamposaka ny fitiavanao amin'ny hafa izahay mitenena raha eo fa voninkenao anao izahay naran'i Jesosy amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe andro maneho ny hery sy ny fitiavan'Andriamanitra. Nalaina amin'ny Genesis 2:7 manao hoe ary Andriamanitra nitahy ny andro fahafito sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Amen. Rehefa nandinika tamin'ny fahalalam-po ny asa tanana izay tanteraka avokoa sady mendrika ilay mpanao azy Andriamanitra izany dia nitsahatra izy tsy toy ny fitsaran'ny olona ao aorianan'ny andro manontolo izay niasany anefa fa mba hanehoany ny hafaliany raha mahita ny asan'ny fahendreny sy ny hatsarany ary ny vonany izy. Rehefa nitsahatra tamin'ny andro fahafito Andriamanitra dia nanamasina an'izany andro izany izy ary nanao hoe nanokana azy ho toy ny andro fitsaharana ho an'ny olona. Antsoina hanaraka ny ohatra nasehoan'ny mpamorona azy ny olombelona, antsoina izy hanokana an'izany andro masina izany ho fialan-tsasatra ka eo am-pandinihana ny lanitra sy ny tany dia ho afaka hanandratra ny sainy ho amin'ny asan'Andriamanitra izy amin'ny fofeno fanajana, amin'ny fofeno fitiavana an'ilay nanao ny ainy. Tao amin'ny Saidena no nananganan'Andriamanitra fahatsiarovana ny asa nataony. Napetrany tamin'ny Adama izay ray sady solon-tena ny taranak'olombelona rehetra ilay andro fitsaharana. Ny fitandremana azy no toy ny mari-pisaorana avy amin'ny taranaka mifandimby rehetra ho an'ilay mpanjakany sy ny mpamorona azy. Nanjary lovan'ny firenena io zavatra notendreny io izay natao fahatsiarovana tokoa tahaka ny hoe sangam-bato mihitsy izany ary satria tsy tadidin'ny zavatra mihitsy izany dia tsy voafaritra ho amin'ny firenena anankiray manokana fa ho an'ny rehetra. Na dia tao Edeny aza dia nilain'ny olona mihitsy ny nanokana ny andro fahafito hitsaharana tamin'ny asany rehetra momba ny ety an-tany ka andinika bebe kokoa ny zava-boary. Iaino ihany koa ny feon'ny natiora sy hanao antsoavy fa misy tokoa Andriamanitra velona ary tompon'ny tompo izy sy bahady an'izay rehetra misy. Hoy ny Salamo 7:1 manao hoe ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny habakabaka manambara ny asa tanany, ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Ny hatsara-tarehan'ny zava-boary dia famantarana ny fitiavan'Andriamanitra. Miseho amin'ny saha izay voaravaky ny hazo mankadiry sy eo amin'ny voninkazo amin'ny velatra izany. Zavatra rehetra dia mampatsiaro an'izany avokoa, eny ny zavatra rehetra dia samy manainga ny vetsoventsy tsika izay hoany amin'ilay mpamorona an'izao tontolo izao. Ny irinana dia isika tsirairay avy izao ao anatin'ilay fanajana ilay andro masina ka tsy hanao izay tiantsika fa andeha hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fisiantsika, amin'ny namorona ny zavatra rehetra ary eo ka tsy ho adinontsika fa tsangam-batin'ny fahamoronana izao. Vavakisika raha ny tsara indrindra-danitra mbola misaotra anao izahay nohony amin'izany teninao izany ary mampatsiahy anay indray
ny mahasarobidy an'izao andro izao. Aokany izay tompo anana fitiavana ary fankasitrahana ny indrindra ny amin'ny famoronanao ny zavatra rehetra sy ny famoronanao anay ka ankalaza sy anome voninahitra anao. Aminaran'i Jesosy, amen. Yeah.